Andia no mpamaso ny vaovao manasangadina ny lafin'ny toetrandro indray kosa raha isika tsikaritra fa somary nisy fiovana indray kely ny toetrandro teto amintsika nanomboka ny farany herinandro teo. Manazava mikasika an'izay indrindra raha moa ny sampana mpamatatra ny toetrandro. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny manasa-taona isika amin'izao fotoana izao raha araka ny fanazavan'ireo tompon'andraikitra ny anivony mpamatatra ny toetry ny andro. Efa mamaraparana indrindra ny vanim-potoana ny rivo-doza ihany koa raha ny eto Madagasikara ary na dia nisy aza ny rivo-doza izay nananontany ny nosy dia tsy nandalo teto amintsika izany. Sika zany zao dia raha resaka cyclone aloha dia mamaraparana ny vanim-potoana ny cyclone tsika zao. Hitantsika iny mbola misy cyclone tsika Mbola zany. Tonga dia resaka le cyclone Mbola dia any amin'ny 1450 km atsinanany morontsirakitsika. Tsy nakaty amintsika mihitsy iny rivo-doza iny. Dia nasaiko tao zany fa mamarana ny vanim-potoana ny cyclone zanytsika. Fa amin'ny ankapobetsika dia ao anatin'ny vanim-potoana ny atao hoe intersaison zay efa anjaka kokoa zany zao ny volinandro ririnina fa mety mbola isy toetrandro mafana ihany zany. Ty intersaison ty zany intersaison io zaka intersaison miditra makany amin'ny ririnina nanomboka 16 avril ka mifarany amin'ny 31 mai. Zany hoe tena ririnitsika zany tokony hitomboka any amin'ny volana jona. Any zany tena hoe ririnina tsisy fangarony raha ny tena marina. Raha ny toetrandro tandreny vohitra ny amin'ny herinandro ity dia somary mangatsiaka hatramin'ny raha-pitso. Isy ny andian-drahona somary manaloka ary mety hitondra herikerika madinidinika araka ny fanazavan'ny mpamatatra ny toetrandro hatrany. Manomboka ny faran'ny herinandro kosa dia somary hiakatra kely ny maripana ary hafana ny faran'ny herinandro.